amin'ny taloha zany zay no nampianarana anay, zay no nanazarana anay. Ary ny zavatra anankiray tsapatsapako mihitsy hoe tena indraindray aty ha. Rehefa mijery tokoa dia ohatra hoe misy fotoana tena mangatsika, kanefa rehefa mangatsika indray ka mivavaka ianao fa manganisany mivitsika ary ilay malaina dia ny mifanaony ka mba endre hoy ny tenin'Andriamanitra. Na inona zany na inona fakamoa na manjoanao manoloana ny fampona an'Andriamanitra, mitonanao mihitsy Andriamanitra ka ilaza aminao manao hoe masoto fa aza malaina arao ka fanafo amin'ny fampona mitombo. Kitika ny akaikiny anontany mivitsika fa maly anao. Halleluja. Tsy maintsy zany ny tena zanak'Andriamanitra marina voninakatoan'Andriamanitra manontany mivitsika fa maly anao izy. Malaina ny eo ny baiboly mangarina ny ao andovikana dia ny mpiakatra azy eo ambavany aza tsy vitany fa toy ny vinaikitra amin'ny nify setsika amin'ny maso tahaka izany koa ny malaina. Ary aza diny fa zay malaina amin'ny asany raha la mpanimba fantatrareo moa mpanimba ny voalavo, ny totozy, ny karalao, ka raha malaina amin'ny asanao zany ianao dia eo ny baiboly raha lahan'ny mpanimba. Nefa androany andao amin'ny tany mivitsika zay malaina manatrika etona ary jery mihitsy ny fanao ka mba endre tsy manana komanda izy ireny na mpifehy fa manangona ny hianiny raha fahavaratra izy raha siana bavy ray aman-dreny tsy mahampanonton'Andriamanitra ihany ny ilazako aminao fa mahazanak'Andriamanitra mitovy aminao ianao fe mba manangona ny irinanao an'Andriamanitra. Ny vitsika manangona ny hianiny raha fahavaratra satria ny tanjy ny vitsika dia rehefa tonga ny fahavaratra dia tena izy lahatra atao anaty mihitsy fa inana Jesosy le olona ny teny zao teny zao filazantsara amin'ny Matthieu toko fa 4 manomboka amin'ny 9:9 manao hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba ary misy mpangalatra manamitsano sy mangalatra fa miary arena ho anareo any an-danitra ozy izy fa tsy misy kalalao na arafesina manimba na mpangalatra manamitsano sady tsy misy mpangalatra any an-danitsano fa izay toeran'ny arenanao ny teny n'Andriamanitra dia mba anykoa ny fonao. Ka ny vitsika zany ny tena marina matsapa mihitsy ny fanangonana ianina dia nitsindrova ny fahavaratra fa noho ny fanangonanao entinao no manao ny asan'Andriamanitra itsindrovanao n'inona itsindrovanao n'inona mofa tsy ny fiainana mandrakizay ny tsindrovinao mofa tsy zany ny tena marina nitazanao sy fanjinao ao anatren'Andriamanitra ka ho atsika ninona zavatra mitsanga ny fiainao andao anontaniana ny biby fampianatra atsika amin'ny fahasotoana izy. Tavy mafiny amen. Halleluja. Ny vitsika zany ny anankiray voalohany indrindra tsy maintsy tokony anontanianao raha vao kamokamo anao na tsy firepanaanoana na sy ampanosiny mba hinday mifandraka an'Andriamanitra. Hitanareo mino fa tsika malagasy daoly mahafantatra tsara zany asan'ny vitsika any sy vitsika zany any ambanimbany voatrano dia misy natry ny vitsika any le vitsika farany tena ngeza be reny dia raha mijery ianao raha vao mivoaka fotsiny ny tanàna ianao eny tanimbongazy eny ohatrohatr'izay dia mahita dongona ianao dongona dia ny zavatra anankiray tsapy dongona io dongona kely io mahita vitsika ngeza be reny mivoaka sy miditsy mivoaka dia miditra mivoaka dia miditra dia mba hanandrano angery mba haro masy raha tsy ola fantatrao fa matetika misy biby lava ao anatin'io misy biby ao anatin'io dia nataon'le vitsika amin'izay fotoana zay miakatra sy midina mba haninona mba hitona sakafo hanina ho amin'ny biby io tsy mihinana mihitsy izy fa hoentiny velona anina dia ampidiriny ao dia mihinana le biby lava ao anaty lavaka mihinana fa mizavatra anankiray tsapa am'izay rehefa tonga ny fahavaratra tsy afaka miaza tsony le vitsika idirany am'izay ny anaty masiny vonony am'izay le biby sakafo mandritry ny fahavaratra. Halleluja. Ka ho anao zay mandrizo tenin'Andriamanitra zao andoretsika tena zay misy ny arenanao ny aniko ny fonao mijery zao nreto boaty nrakitra reto tsy fantako daoly inona daoly ny amreto fainana fanohanana ny asan'Andriamanitra raha rasiana bavy ilaina fikerezana aina ny asan'Andriamanitra fa ny olona tena azy lazay tsy tia manohona ny asan'Andriamanitra tsy ahita ny voninahitry'Andriamanitra n'olo zany
tsy afaka mitonga any an-danitra noho zany fa ny olona tena mafoy amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ho any an-danitra sy anana ny fiainana mandrakizay satria raha tao amin'ny asan'Andriamanitra misy ny herenanao aty koa zay ny fonao. Mataovy mafy ty mataovy mafy veny amen. Tena tsy haiko anao mozy anao manao hoe mba tsy azo azy koa le paster Jean-Paul miteny am'zany zany efa tsy tenao zany tsy mampanino rehefa tsy azo azonareo a za tsy maintsy aly atao am'le fille atao frantsa verina any Madagasikara am'le sainky zay le aloha alefako any fiangonana ihany ny tenin'Andriamanitra fa ny any mahazoazo tsara mihitsy amen. Tena zay mihitsy za tena tsoko aminareo nandritry ny fotoana rehetra zay nalovana tatia frantsa pastera be dehibe maro be tany amin'ny pastera Perle reny ngam zay tsy tonga satria ny antony nasainy anao alimbavaka zay de tsy nety zay satria reraka be loatra zay pastera ny alimbavaka tsy vitanay zay de tolona zay tsisy fotoana tsony zay nakany tany rery fa ny pastera rehetra malagasy zay mba fatapatako naliako daoly nalianay nasany mivady daoly ny tolony teny tany fa tena za kosa aloha de tena mitsotra ny tena atao boko za mantsy tsy manana le fandarana amin'ny agabe vaoska velo mandeha tsy maintsy vana ny olona naiza naiza alefa mandeha miaraka ny fiadanan'Andriamanitra izy vana ny fahantsana nefa ny fitahin'Andriamanitra vana ny taotra sy tetebe nefa ny fahasaina anatona ny tompo amen. Ianareo zao tsy maintsy vana ianareo amin'ny tena ataoko hoe marina fa be dehibe nefa namahana amin'ny pastera hery ianareo tato fa rehefa tonga paster Jean-Paul Androany tsy maintsy mamana Androany fa rehefa tsy tianareo tsony a de ody arapitso ary tsy veriny tsony a ka zay no mahatonga na tena nambara zany tena za efa reo olona tena fa victime loatra le fanamavanana pastera tany Madagasikara tany be dehibe ny fahoriana anazy anay ranomasy sy alahelo anandritry ny 1991 92 fa tena mandra-patonga anay tamin'ny 1993 tsy mbo afaka niaino zay mivady fa tena natao tsy mrifa lavo tao amin'ny fiangonana nisy anay tena be dehibe ny olona tsy ndrehetra moa zany fa tena re ny taony sasany nanaketraka ianao zay boakely ivy raha ranonorana rive ny mba mpianatra anay sy ny sasany tam'izany koa moa zay mbola kelikely zay mivady fa zao moa somary efa mba fotsifotsy any nefa ny baiboly miteny fa tsy mifalebiazana mahery ny olona fa ny fanazy eo anatin'ny olona mahery azy amen. Fa zay am'izao fotoana zao tsy mitsahatra mampianatra ny famarinan'Andriamanitra zay fa be dehibe ny olona anatin'ny fiangonanay nefa tena zokonay lavitra be misy ara tena taky ny zafokely na zafondroalina zay fa manaiky izy amin'ilay théocratie satria zay no nampianarina azy ianao mila manaiky ny mpanompon'Andriamanitra amen amen. Ka niazy zany ny tena ataoko hoe be dehibe zay zavatra ny ainako mihitsy mitona maro be zay mitona ny asan'Andriamanitra fataky fampahoriana ho an'ny fiangonana ho an'ny asan'Andriamanitra so amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany tsy maintsy vaky manerana la frantsa sy manodidina amen. Manerana Madagasikara azy tsy maintsy vana ny olona alefa mandeha miaraka ny fiadanana amen. Zay le izy amen. Ka famahana anao voalohany indrindra zany de zao esoreny fahalainana zay malaina miasa ny any ndralan'ny mpanimba zay malaina miasa ny ndralan'ny mpanimba fa raha tahiny ka kamokamo anao mivava kamokamo anao miantso an'Andriamanitra tsy te repananompo ny tompo anao tsy te hanoana ny asan'Andriamanitra dao tsika ho any mivitsiky da ho any mivitsiky makanisany mivitsika ary lay malaina dinio ny fanaony ka mba indre tsy mba manana fiereny tsy mba manana mpanapaka fa ny zavatra anankiray tsapa kosa manangona sy mamory ny haniny amin'ny fahavaratra izy amen. De manontany dolo zay zavatra nambaraka noze raha misy diso anontany raha mbola tsy nety anao misy biby lava tokoa io anatin'ireny lavabitsiky reny fa hiteny aminao ny olona efa ela ary rehefa tonga Madagasikara ianao de mba hanandramo mba jerefo anatin'ireny lavaka reny lavabitsiky reny fa hita biby ihany tokoa ianao mitanjony de zao miamoky ny biby lava io satria fatany fa rehefa voky io mba atavy io tsy afaka miasa itsony izy inona ataony sakafony tsika niny herenatsika miandratsika any an-danitra zay toerany miary anao de any koa ny fonao amen. Io ny voalaza ny tenin'Andriamanitra kanefa antaniny hoe ny biby fampianatra anao izy inona koa ny biby faharo satria efatsy eny sady mahy faharoa oapolana toko fatelopolo io eto amin'ny andininy fa enina amby roapolo de olo tenin'Andriamanitra manao hoe ny biby raka
dia firenena tsy mana-kery nefa manao mitraminy andiaram-bato izy. Aza dia iverina kory hoe inona ozany biby raky zany, aza metrapanotanina fa le faleminy sy le tsy fahatanjahany na fananangana sy nanorona ny traminy tena mbo niaram-bato sy revo zay mpandrinina. Dia petsohotsaino sy amponony amin'ny fanontaniana hoe mba inona loatra ary mba nataon'le biby raka, naninona ny tranony tsy nataony teny ambonin'ny tany, naninona ny tranony tsy nataony teny ambonin'ny fasiky, fa inona ny nanaova amin'ny tranony teny ambonin'ny aram-bato. Tsy mba fampieritsiretana anao ve zany, tsy matanjaka izy fa voalaza mihitsy fa ny biby raka ozy a dia firenena tsy manan-kery fa manao ny tranony izy